Alomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fanandraisana ny mofinaina amin'ity larobia maraina ity. Sotran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny fahafahana indray mandray ny fahasoavany. Alohan'ny hidirantsika ny amin'izany ten'Andriamanitra izany nefa dia vavaka isika. Tompandriamanitra misaotra anao izay sa menao zava-tsoa indray amin'ity anio ity. Angataka aminao mba hiasa ao anatinay tsirairay avy eto. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fahasoavana mahagaga. Ilay amin'ny Efesianina toko 1:2 manao hoe ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho aminareo anie ny fahasoavana ho izay izy. Ny zavatra rehetra dia avy amin'ny fahasoavana omen'Andriamanitra maimaim-poana. Ny fahasoavana amin'ny fanekeny no nananganana antsika ho zanak'Andriamanitra. Ny fahasoavana amin'ny mpamonjy no nahatanteraka ny fanavotana sy ny fanavaozana ary ny fanandratana atsika ho mpiara-mandova amin'ny Kristy ihany koa, ary na dia mendrika ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fanameloana aza isika noho ny tsy fankatoavana, dia tsy nanary antsika izy na namelantsika hitolona samy rery amin'ny herin'ilay fahavalo. Miady ho antsika ny anjelan'ny lanitra ary handresy ny herin'ny ratsy isika rehefa miara-miasa amin'izy ireo. Tsy ho nahalala ny tena hevitry ny hoe fahasoavana mihitsy isika raha tsy lavo. Tian'Andriamanitra ireo anjely tsy nanota izay manompo azy sy mankatoy ny baikony rehetra, saingy tsy omeny fahasoavana izany. Ny fahasoavana dia toetra manokana an'Andriamanitra izay asehony amin'ny olombelona tsy mendrika. Tsy isika no nitady an'izany fa nomeny izany mba hitady antsika. Mahafaly an'Andriamanitra ny manjotraka an'izany fahasoavana izany ho an'izay rehetra maniry azy fantatra, ary ny filantsika ny fahasoavana no manome antsika antoka fa handray an'izany fanomezana izany isika. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia miandry ny fangatahana ataon'ny fanampanota tsirairay avy. Hosotraniny ireo areti-panahy rehetra. Ny fahasoavana no manadio ny fo amin'ny fahalitoana rehetra, ary izany ny fanafody atolotra ny filazantsara ho an'izay rehetra mino. Mety mandroso isan'andro ny diantsika amin'ny lalana mankany amin'ny fahamasinana, nefa tsapantsika fa mbola misy hahavy tokony ho tratrarina ihany. Miezaka ara-panahy tsirairay izay atao anefa ny fizahantsoetra miatra amin'ny fosin'ny saina, izany no mampiseho ny fahasoavana be dia be izay ilayntsika eo am-pandrosoana. Arakaraky ny isaintsainantsika lalina momba n'ireo hareny ireo no azahoantsika azy koa hoe anehoantsika bebe kokoa ny fahamendrehan'ny sorona ataon'i Kristy sy ny fiarovan'ny fahamarinana, ny fitiavan'izay tsy hailaizaina sy ny fahafenoan'ny fahendrena ary ny fahefana izay ananany izay entiny maneho amintsika ho tsy misy tsiny na pentimpentina eo anatrehan'ny ray. Fa tsy tiany ho very isika rehetrarehetra izao, fa tiany mba handova ny fiainana mandrakizay izay efa omaniny ho antsika ihany koa. Amen. Vavaka isika. Saotra anao zahay hoany amin'izany fitiavana omenao anay io izany. Ho tsapanay lalaom-ponay mandrakariva fa mandalo izao fiainana izao, ary tokony hanararoatra handray an'izany fahasoavanao izany izahay. Aoka andray fanapa-kevitra izay amin'ity maraina ity, hiavana aminao ka ny fahasoavanao anie hanafaka anay amin'ny tsy mety rehetra, hitondra anay amin'ny lalana mety, ary ihany koa handresy lahatra ny fonay handray ny fahamarinana avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Yeah.